Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mipetraka ny fanontaniana manao hoe fa maninona ny mpino Islam manatanteraka ny sorona isaky ny tonga ny Eid al-Adha isan-taona. Tsotra ny valiny, ny fanaovana sorona amin'ny andro ny Eid al-Adha dia noho ny antony zavatra anankiefatra. Voalohany amin'izany, ny sorona izay atao io dia fahatsiarovana sy fanatanterana ilay sorona lehibe nataon'ny raibentsika Ibrahima alayhi salam tamin'ny zanany lamatoa Ismaila alayhi salam. Ka rehefa tonga ny finoana Islam, nankatoa an'izany ary tsy vitany nankatoa ihany fa naporisika ny mpino mba hanao an'izany fomba mampanao izany. Faharoa, io fanaovana sorona amin'ny andron'ny Eid al-Adha io no asa tokana itovizantsika amin'ireo mpanao hajj amin'io andro fahafolo ny volana Dhul-Hijja izay ho avy io. Fahatelo, ny fanaovana sorona dia anisan'ny asa tsara indrindra amin'ny andron'ny Eid al-Adha araka ny hadisy marim-pototra izay nitenenin'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam manao hoe tsy misy asa tian'ny Allah manandanja sy lehibe eo anatreny Allah amin'ny Eid al-Adha mihoatra ny fandatsahan-dra. Ny fandatsahan-dra dia fanaovana sorona iray amin'ireo biby fiompy lehibe voalaza tokony hanaovana an'izany sorona izany. Ny fahaefatra farany dia io sorona io ahazoana valisoa lehibe tsy tambo isaina amin'ny tompo Allah. Rehefa nipetrapetraka niaraka tamin'ireo mpanaradia ny mpaminany dia niteny manao hoe io sorona io izy dia fomba mampanao nataon'ny razambentsika Ibrahima alayhi salam. Velom-panontaniana ireo sahaba ka niteny manao hoe o riraky ny Allah, inona ary no mba valisoa azonay amin'ny fanaovana an'izany sorona izany? Namaly mpaminany sallallahu alayhi wa sallam manao hoe isaky ny volovolo amin'ny biby fiompy atao sorona dia fahasoavana sy valisoa ho anao izay nanao an'izany sorona izany. Noho izany, noho ireo antony lehibe anankiefatra ireo no mahatonga ny mpino Islam mifandrombaka isan-taona manao sorona amin'izany Eid al-Adha izany. Ary misy tenin'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam izay mampatahotra ho an'izay olona manana ny enti-manana na manana ny katao nefa tsy mahavita manao sorona amin'ny Eid al-Adha. Ny teny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam amin'ny hadisy marim-pototra manao hoe man kana lahu sa'a falam yudahi fala yakrabanna musallana hada. Izay olona manan-katao afaka manatanteraka ny sorona amin'ny Eid al-Adha nefa izy tsy nanatanteraka an'izany dia aoka izany olona izany tsy hanantona ny toeram-pivavahanay ity. Midika izany ho anao izay nomeny Allah fahefana manan-katao mividy biby fiompy hanaovana sorona nefa nahihitra tsy nanao an'izany dia mpaminany sallallahu alayhi wa sallam tsy mila anao, satria ny finoana Islam tsy finoan'ny olona mahihitra. Ny finoana Islam tsy finoan'olona tia tena. Ny finoana Islam dia finoan'ny famoahana. Finoana Islam finoan'ny fifankatiavana, fifampizahana ary finoana Islam finoan'ny firaisan-kina. Eto ihany koa zao dia manentana ho antsika rehetra. Matetika antsika zatra rehefa tokana Eid al-Adha tahaka izao dia miandry tike hozarana eny amin'ny moské, miandry hena hozarana, fa mbola tsy tonga tao anatin'ny lontsika mba hanatanteraka sorona mba antsika indray no mizara amin'ireo mahantra, mba antsika indray mahazo an'ilay valisoa efatra lehibe izay nitany saintsika teny am-piandohana. Fa isan'andro antsika miandry foana mandray, miandry foana mandray dia oviana ary ianao mba ho mpanome. Tadidio fa arakaraka ny hametranao ny tenanao
no ametran'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala anao eto ambony tany. Noho izany apetrao ny finiavana hanao sorona amin'ity Eid al-Adha ity, angamba azonao le valisoa anakefatra lehibe zay tenentsika teo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.